Vokatra isan-taona nosoratany Iris Idas na Anakandriamaso. Orzalahy, endraso lesy Ary tena tsy mahelo mihitsy ankery zalahy zany. Aleo rangahy enjehana fa vary indresaka ireny dia tsy mahelo. Olo tia, ahoana ty? Tadidany lave itsy vato be itsy. Ahoana ty tsy atadiavako anio Teo tsika nanoko resaka isaky miandro omby taloha. Tadidany la tsara. Teo tsika le niteny hoe aleo miandro 30 taona any vao maka vady. De la moa niteny hoe tsy aka vehivavy zokizoko ny lazany mihitsy. Tena resaka taloha marina letsy reny Zao sika ty vao 30 taona mahery kely de fa ho 10 taona mahery sahady zany nanambadiana. Tena mahagaga le ty Tena mandeha marina le zavy taona zany ka. Orzalahy, tena matsiro be angamba ny resaka lesana fa ahatsona ve lesy tsy maheno mihitsy. Ay ve la teo afara teo azafady letsy natadidy an'le redirety fa zaza momba amin'ny vehivavy alaina ho vady sy le zaza ateraka izay de lesany reto marina ianjana be raha hiteraka. Tsy vao 10 taona ve sa 4 taona nanana tokantrano zao lesany nefa efa 4 sahady zao ny zalakinisany. Ny amin'ny mahefa zany efa 4 sy tapany. Ny an'izao moa raha akambana koa iny ihany iny tonga de 7 isaky ny 2 taona zany lesy. La marina arena angely ty zanaka miaza mbola apiko 7 fanampiny de tanteraka arabaky teny le hoe 7 lahy 7 vavy. Marina zany. Mahafialaka. Tena arena ho any zanaka. Tsy talanga zay zanaka dada sy mama maro be io ka. Tsy mila manakarama olona zany dada rehefa miasa fa hitambaranay tonga de vita. Eno manaika manaika. Fa vazivaziko lesy le hoe 7 lahy sy 7 vavy teo fara lasa 7 tokoa ny zanako de ampy olona taloha lesy mahavelon-janaka maro zany fa tsy ny amin'izao fiainana efa sarotro zao tsony Ny andray aloha de 5 farafabetsany. Tsy vita kosa aloha raha maro loatra sady ny nafiry tsy maintsy ampianariko reo ary eto okatra amin'ny farany. Za ndray kosa aloha tena tsy hitady fahasahiranana amin'izany fampianarana zany rehefa mahay mamaky teny sy mahay manoratra ny anarany fotsiny de mijanona miasa tany amin'izay. Mbola malalaka angeny tany ambolena sy ompiana ty Ambomariny. Fa ila ty aloha ahoana rava efa mandeha ny 10 taona nefa la mbola tsy manangasanga ihany zay ho vadiny lahy. Tena leo amin'izao aloha sady minarany ambelomako ny zanak'olo leo tsy tany sy trano isitrihana. Ao hoe lafa ampina ho ampina la manao trano de ampina koa la mitady vehivavy keo raha ilaina. Sady ohatry ny nahatazana ankizy vavy manja kely amady zany vao tonga eto an-tanàna eto mihitsy iny. Tena mety mihitsy zany ka. Raikitra rangaha vona vela aza mampime rangaha lisany Fanahoany? Salama Raki. Sa tsotran'izany moa le fomba fiteny any aminareo? Salamsa mihitsy. Izy ary ty ankizy vavy ty. Sa io angamba le an'resahandro zao maly. Izy kosa aloha tena jereo any volony tsy misy ohatr'izao kosa aloha aty an-tanàna. Ndry moa zany le zanaka Rafara? Fa inona ho any natonga ndry mifindra ty tsy tamana tany an-tanàna angasa? Tena nijaly be tsy zany nanaovany le renikely ana tany tsy avela mianatra tsy avela miboaka fa ho lehibe iny mbola miteraka foana de lasa manenjika fitaizana ny zazany rarako. Farany antarena tamin'ny mamanay de lasa nakaty. Marina kiny indriko sady mamandrisy dadakely indriko ny ohatra ny milamindamina be aty tsara fanahy izy reny asa aloha fa de eto indray aloko ataovy Raki izay mety fatandremy fotsiny
Fa ny tovolahy eto dia tia manadaladala raha vao ohatra hoe mahita ankizy vavy vao ohatra indry izao. Sady indray aloha manja kely. Dia ineko no ataoko raha manadalaka. Aza miavinavina be fotsiny sao manahirana. Dia aza manaikinaiky adalain'ny olona. Olona tsy misy atao sy olona manambady daholo anie ny ankamaroany tia manadaladala eto e. Fa inona le tiany tsy mety ikoatiany lany iny sipiny a? Rindra moa. Sady manja ty a. Ye, Aiza ialana hitotra n'iny ty e. Sady endry a. Matoa mbola tsy heno eno hoe lasa ny zalahy teto an-tanàna. zay kosa aloha e. Raha za aloha ny mbola tsy nanambady a, tonga de tsy misy atakandro velively mihitsy. Miana nala eo fa ilozan'ny omby miahaka eo a. Ho lasa ny zalahy iny. Tena leo ihany ilany mary zalahy. Ny trano ny raisako azy ane tsy misy e. Ilana ely ty e fa mpihinanao trano e. Tsy misy herinandro zany de vitantsika. Tonga dia atomboiny sera vasao de hoe vito ny trano. Nefa tsy zakan'ny lahy akory izy de ilasa ny trano foana indray no ao. Kefa hoe trano foanako. Trano foana vely ty atamana. Elako lesy de tena tsy. Olona matanjaka be ty ve lesy lahy de ho be aia. Ao lafa omena tambara koa iaisany e. Le tiako lesy tena tsy. Aleo arandramako ampiresahana amin'izay izy e. Zay mihitsy. Sady izy iny to tsy nianatra ohatrako. Tsy navelan'ny reny kely nampianarina hono izy. Sady nampijaliany. De zao izy mipetraka amin'ny reny manara-bady aty an-tanàna zao. Hay. Rehefa maharaka amin'ny momba azy angely tela zany e. Eno a. Sady maninona moa zany e. Ao nareo roa mba mifampianatra tsara ao. So de mba mody fanina ary le ty fa efa nampididesaka tany any io. Tratra rehefa voanody androany. Tena tsy maintsy vitana androany daholo iny ketsa de taraiky vao tafody. Ary maninona raha mba niteny de afaka nanampanareo ale ay e. Lehilahy be io koa ve dia anetsy e. Sady tsy nanakarama olona nefa izay ihany e. Nga moa zany mikaramany fa mba te hanampy anao fotsiny ako. Sady mba mizatra mandrafozana sahady e. Fa mba efa nidinidini Andriamarina ve ho aly le teniko iny e. Mbola miandry sy manantena nge ahy e. Ie, tena efa nidinihako tsara fa hitanao. Aleo tsara aloha amin'izao fa manahirana be. Mbola voafiry volana ve tsy eny nahatongavako teto de efa hiasa aloha amin'ny resaka fitiavana sady. Manahirana amin'ny mama sy ny dada kelinay zany. Fa ianao ve nefa tia? Ano ah, mba mitenena moa fa tsy misy mahalala ny ao am-potsy miloka nge. Ny ary zao efa reny nambarako taminao reny. Tena tiako ianao ary tsy fanadaly sika fa tena hiara-dalana aminao ah. Ao moa e. Tia avy eo ah ianao. Tena tsy haiko re. Miandry valiny mahafa-po avy aminao ary ahy e. Tena leo aloha zany ka. Sady zany efa 17 taona e. Apiko anankiray zany de 10 taona. Aleo toizana manaraka ny resaka fa efa tongatsika ty. Ndao ary hody any amiko e. Sanatry. Mety ane zany e. Samody amin'ny tranoko. Zay fa tsara mifoda daholo e. Zao ary manofisa anara riva. Any ah. Ela ny ela letsika nanambady any lesy lahy ravikely le ty. Ke manahoana le ty zany manambady zany a. Mahafinaritra ve? Nareo koa ranga mana ny antsy. Hita fa mariny zany ko. Sady tsaratsara vadiny akama. Tsy mody alina mihitsy avy aty atsa. Aza manao raha fotsy be nananana letsy. Ka sady tsy milaza ny tsatsony a,
no tsy miteny ny tsirony. Nareo zao no efa ataona amin'ny marina nabadiana mbola tsy mitantara ny tena fandihaniko. Za vao tsy ampy 4 volana indray ve ny ndeha hitantaran'izany? Efa ela le zany de tsy hita ho tantaraina tsony a. Ny an'lahy zao mbola vady vaoko. Fa zany eo ihany fa izy iny anie ohatra ny tsikarotro misy fiovana kely zany a. Hoe ahoana ity? Tsy haiko hoe inona aloha le miova fa ohatra misy fiovana fotsiny e. Ary mba tsy tsikarotro indray zany a. Ny toe-batany sy ny fihetsiny nisy niova kely ka. So de mba be vokal ty. Ary mety ho zany. Tena zaika. Ohatra niny mihitsy raha fotsy tamin'ny be voka voalohany. Marina velo ty zany ravo. Asa aloha mety ho izay marina fa ohatra misy fiovana kely tokoa ny toe-batana sy ny fihetsiny. Sady somary lasa kizitina ngely ty izy ao. Vaovao tsara ty zany a. Sady alana nalanay lazainy lafa hoe mahery miteraka izay. Ka ialahy mihitsy ny tena mamokatra. Tonga avasoa lesy ny vahiny a. Maro zany. Ravo, tena ohatry mbola tsy salama ne zazo io e. Dia ahoana ny atao ary? Nefa zany tsy maintsy mandeha miasa e. Raha tsy vita tanteraka le asany an-tsady tsy manome karama ho ingaradety. Sika nefa ty mila vola atao vatsy ikarakarana an'ankizy. Tena vaky mihitsy ny lohako. Tena ohatran'ny tsy vitako rehetra zao ka. Za koa ny amin'le be voka dia ohatry ny fampaniny izany foana nefa le zaza tsy mipetraka mihitsy e. Ahoana re zany? Asa, ianao ihany. Ataovy ary ny asa dia aleo fahatrehako eo e. Azy ila fotsiny vao mody avy any a. Miandro vola azinao avy any zany vao mividy sakafo hariva. Ody ny ato. Ody. Misy mandondony zany. Mandroso e. Zay aloha fa veloma ianao Razoky a. Mbola mamaika koa za io. Eny ary. Somary mamaika kely io fa tsy hoe mandao anao koa ry dadany iza moa le anarany zanakao iny. Rina re ny anarany. Ay dadany Rina. Ary saika etovy amin'ny anarako izy zany a. Ny any Rina de ny azy tsy misy ny fotsiny. Zay fa mazoto e. Misaotra e. Mazo toerana ra-dadany a. Etsa mipetraka. Misaotra lesy a. Ka ahoana? Inona no azambarany re? Tena miala tsiny lesy aloha mandelingelina anareo amin'ity andro arivarivo ity fa za io tena mba ila vonjikely aminareo indray aloha. Mba mila vola kely vidianana sakafo hariva sy vidianana fanafodin-jaza fa tena tsy salama ngena ankizy de tsy afaka namita asa tena tsara mihitsy a. Ny asany tamin'ny mangazony dadedy io efa nisy karama kely azo fa tsy mety manome ny ambiny izy raha tsy vita tanteraka. Tena miangavy moa lesy raha mba misy azo atao any a. Zany ve? Ahoana re zany e? Fa ohatriny aloha no ilainareo e? Raha misy ray alina na roa alina lesy de mety a. Tena somary ratsy fahatongavana ihany laha ty a. Tena tsy misy mihitsy aho io. Zany mamatsy fa ho afindra hianatra any andrenivohitra ny distrika daholo ny zanakay de tsy maintsy mividy trano any zay. Ary vao avy nandoha vola ihany koa de tena fona tanteraka e. Mbola misy ambony tsy voaloha zany. Zany ve? Somary tena enjana ihany aloha ty resaka fikarakarana ny zazy ty. Tena enjana ka. Hitan'lahy. Afaka CEP teo matsy ilay zanakay voalohany de ampidirina taona fahaenina any amin'ny sekoly any andrenivohitra any. Any matsy mba hita hoe tsara ny fianarana. De nanapa-kevitra izay mivady hoe ampiarahana daholo izy rehetra. Tena hevitra mety kosa ny anareo ka. De mijanona any zany raha mama mikarakara ny ankizy. Tena tsy maintsy izay aloha ny atao e. Zany miezaka manatitra vatso azy ireo any. Mety tsy afaka miasa na hoe hitady volanitra zareo fa efa asa be fikarakarana an'ireo ankizy mianatra ireo. Mirary sosy fahombiazana lesy a. Vita anareo io.
Misaotra letsy fa zao letsy misy ray alina ihany aty amiko aty sao de ifampizarantsika na ratsy zany aleo aloha anontaniako ny riana zandriko sao de mba manana ihany mantsy izy. Mety daholo ka. Tena tsy misy itodiana io fa tena mila vonjy. Fa zao tokoa letsy le zazakelinareo tsy salamany azonareo entina ny aminy any izy any mpanetana ara-pahasalamana hita amintsika afaka manome torohevitra ara-pahasalamana ho anareo izy na momba ny zazo io na momba ny reniny. Aleo letsy fa ho hity ao a. Tsy irindra vity aloha ty tena sahirana izy zany sady mibaby zazakely trotro ny zokiny nefa de mbola miloloha entana kely ihany keo. Aleo enjehako. Angina mory ay ve nareo telo mianaka ihany reto e manao anakia manao any ary avaizina reo zany nandeha nahandro ny sakafo ny dadandrina ny asa tany antsazy andro any fa lavidavitra kely le toerana de tsy afaka mody misakafo an-tanàna izy. ay ary toksitina be le kely zany mafana angambaka izy io tena tsy haiko mihitsy mahazo azo tika. Maninona nefa ravana kely avy ao ambabena aloha de ampinonony. Ito ty resiko le zokiny ka efa mandeha tsara moa izy ty. Ie, efa mandeha fa ohatrany tsy salama foana izy tato ato de tsy matanjaka tsara. Asa taniny ny aiza naraka ny fomba fiteny angamba. Ary nareo marina moa mbola tsy nandalo mihitsy amin'le resaka torohevitra momba ny fandrindram-piterahany. Tokony izay roa ny miaraka makany fa menatra le vadiko amin'le izy. Asa inona reny tokony atao? Maninona raha izao ny atao e? Ho any amin'ny tompo-pahasalamana amin'ny talata de miaraka amiko any nareo. Tena mety ho sahirana ihany mantsy indrindra ohatra misy zandrina eo io. Ahoana kiny avitandry zaza telo amin'izao? Tena tsy vita. Roa azy reto efa mahasepitra tanteraka. De tonga avy kina rehefa misy torohevitra be deabe azo arahana ahafahana mandrindra ny fiterahana. Aleo ary fa ifampidinika izay de hito ihany ny atao e. Tena misaotra anao aloha ny fanampiana sy ny torohevitra fa tena ilaina mihitsy izany. Tsy misy tokony isaorana rakia. Tena tsy hitana izy ty e. Fiainana tena sarotra. Tena mbola tsy nisy zaza za moa izay roa efa sahirana. Maika fa efa zaza roa zao. Tena sepitra tanteraka. Ny zaza ny akika iry mahory. Afara sanatria hoe vokatsiny irina de vao maika. Ampy kosa izay fa ohatra n'le mafy be tsy mety vakiana azy izy ty. Aleo anaovako azy ry zoko fa ohatra ny mafimafy ankizy izy zany e. Mirehatra tsara kosa angamba tony aleo amin'izao fa efa ampy reto vity reto e. Sady aleo ajanony ty farany ty fa tsy lahitra mpamaky mihitsy ko. Ary nakaizana ankizy tokony hamaky kitay e. Ary zalavo nametaketana avy ny asa tany an-tsaha tonga de lasa ny ampilalovana baolina. Tsy lahitra mihitsy. Efa namana kosa aloha ry zareo amin'ny resaka asa eny an-tsaha e. Tena efa manao ka. Ao, marosoa letsy fa sady ohatrany mangatsika nginy aty atokotany aty zany e. Ndao ary. Mandrasy alafa efa mikarakara sakafo raha mamany ato Ohatra misy kafe zay eo fa aleo andrasantsika izy. Misaotra letsy tena ilaina mihitsy zao zany kafe folakandro zany ko. Zahay mihitsy. De ahoana ty manahoana raha fotsy ny ankizy eo ry zany milamina tsara. Nga hita mba tsy de sao zany natsiona aloha le zokiny vavy le zandriny indray zao somary osaosa kely zany. Sao de hotera-jandry le teny mahaosa an'le kely zany asa aloha tokony tsy isan'izany aloha tsy haiko anie. Tena tsy afenina anao ngery zoko fa resaka tsy fahampitsakafo ny tena mandreraka azy menaday zay ny nambaran'le mpitsabona anontaniana iny. Vaky mihitsy ny lohako. Mba lalina koa letsy zany. Za io nge zao
saika mba hanontany hoe Ha? sao dia mba misy karamo azo atao aloha aty aminareo fa tena tapaka tanteraka. Tsy misy atokona mihitsy ao an-tanànao zao. Hainao ihany ny ankizy fa tsy malala tsy misy izany. Elahy marina. Tena fotoana tsy fananam-bola mihitsy leto zao tsy misy vokatra amidy, tsy misy ninninina e. Sady zay anefa tsy mahana-karama firy intsony e. Efa manomboka afaka manampy miasa ny zanako. Rehefa tena lehibe daholo reo marina raha mba hana-karama intsony zay fa de hitambarana izy asa eny an-tsaha eny. Ary sao dia mba misy fotsim-bary azo andramo mary aloha aho e. Tena mila vonjy aloha raha misy e. Fotsim-bary angamba aloha zao no azo hanomezana kely an'lahy. De io misy mangazo sao de aky ny lisany. Misy betsabetsaka ihany izy io Tena misaotra betsaka raha angafa tena mahavonjy zany e. Ary maninona marina raha milana volany amin'ny raha mahefinareo e. Tena mitaraina tsy misy vola koa izy aho e. Zany? Tsy maintsy mandao saram-pianaran-janany isam-bolana hono izy. Nampianarina any amin'ny sekoly any Andrenivohitra any ny zanany. Izy rehetra mihitsy hatramin'ilay mbola kely iny. Ny azo kosa kay fijaliana tadiavina raha izaniko. Olona tsy mandray karama isam-bolana ve de havita andoha vola be isam-bolana any? Ho hitantsika ao fa tsy ho vitany io. Sady reraka fotsiny an'ilay amin'io fa mitovy ihany na mianatra na tsy mianatra. Tsy haiko aloha fa zay ny safidiny e. Sady tsy mba zaza roso telo fa 5 angely ety ny zanany. Io resaka fianarana io tsy ilainy zany. Ny aro io zanako ireo ampianariko ety ihany de rehefa samy mahay mamaky teny sy manoratra ny anarany mijanona. Ny azo aho tena mbola tsy fantatro mihitsy izay anaovana azy. Mifaniriko aloha mba hampianatra azy ireo fa asa hoe anahoana. Efa teneniko ngelahy tsy misy ilana fandanimbola sy fotoana mianatra be zany. Jereo anie zanaka rakotra tsatsimo mba lany fotoana ny anarana nefa mbola maloto miasa eny an-tsaha isan'andro ihany. To hoe afaka baka moa izy iny raha tsy diso Mba fa hafa koa zany firesaka jaonary zany ka. Ny aloha ny fahasaranako ny mety tsy ahafahako mampianatra ny zanako e. Tena mba faniriko mihitsy ny antoka sy hatafavoaka azy. Na ny sakafo hohanina azy tia manahira. Mahefa? Ahoana lisy? Ary mavesatra izany Eny lesy mavesabesatra kely fa andeha anaty batsy saram-pianarana ankizy de manararotra mitondra zavatra maromaro e. Hatramin'ny anana sy ny ankotrana azy reto vingitina daholo fa de vidiana lafo reto any e. Mety kosa zany aloha fa manenjika amin'ny firy ihany no to miainga maraimbe. Tsy de hoe manenjika ora fa aleo miainga aloha ihany amin'izay mba tsy tratralina be. Sady mbola tia natratra fiara ria tsapany malaza koa io. Mba marina rangaha aloha hiaraka isotro kely atsy amin'ny ramosa. Misy milay be ao vao nisotroana eo maly fa tena amin'le mahery Ora jaonary tena aleo aloha angamba manaraka fa tsy teo mamy vao maraina aloha amin'ny tindray mitoraka tia ny etambeko hitanao ihany. Amin'izao ary nareo ny tena mila mandray kely ho fandrisika eny an-dalanako. Sady nareo anie mandeha irery. Tsy misy resadresahana anantonona n'iny lalana lavitra be iny raha tsy mahazoazo kely. Eny marina aloha zany fa ahoana re? Ndao aranga asina kely. Zay nareo zay, ndao. Teo nahaika nataontsika ty fa ririny ty ho avy. Ty dipotra an'le kely mila tao. Nefa sika ty tsy misy vola anaovana azy. Ka eo indrina antsika zao e. Sa atao serika-pandriana? De tsy asiana lanonana na anasan'olona. Sy ny sisy e. Eny ka na atao an'izany aza mila vola foana ny omena ny dokotera manao azy Aleo ary aloha eritreretina tsara de ho hita eo ihany ny anaovana azy e.
Sady mba samy miaino hainy ihany sao dia misy asoavan-jaza fao be le tsy mandovolo ireny. Fa mila miomana foana isika na zany azy taraiky be raha vao tsy vita amin'ity ne sady efa mila eritreretina koa ny ampidirana andrina mianatra sa ve hoe andrasana feno eny taona vao ampidirana teo amin'ny pepe. Teo ihany ny amin'izany amin'izao koa ny ohatra tsy dia misy karamazy atao mihitsy. Ary zao raha jaonary koa tato ato ohatran'ny ova be izany mihitsy. Aleo no omena olo-kafa ny karama toy izay omena antsika. Za koa zamba gaga fa maninona ary. Ndao marina tenenina dianjoro zoko mahefatsy hoe isika nanao ny variny rehefa miakatra. So dia adinodinina hoe dia omena olo-kafa indray. Izy ny koa ne ka lasa sahirana be amin'izao miantoka fianaran-jaza ny tanan-dehibe zao hoe mila tsy ho voalohany ny karaman'olona manao ny asany aty an-tanàna. Aleo andalovako any izy rehefa eo sady angatahana ny kotrana sy karazana ananany an-tsaha. Mety misy azo alaina ihany any izao sa ndrina an-dalany. Aha, aleo ianao ihany ka. Sika aza mbola ananany trosa tsy voaloko menatra. Sy fahita ketindry ao ve ki le vadindry izay? Ao izy ka fa ahoana. Tena mba hatsoeky izy tena iangaviako zavatra maika vera mba mety hitandry. Efa tamin'ny maraina akiny ny ala tao an-trano le zokilahy iny hoe andeha anatitra vatsy ny mpianatra dia zao misy miteny hoe mamy be hono izy dia tafandry ery amoron-dalana tsy lavitry ny tanàny. Mba hienjana koa zany. Dia mba iangaviako an'le vadindry aloha mba hanampy ahaka azy eny sady misy entana be izy any tsy haintsony na efa nangalarin'ny olona miaraka amin'ny vola rehetra tany aminy izay. Aleo atsonanga ndravo iaraka aminao any. Tena mahandreraka ny aky sady mampalahelo mahamenatra. Ny vady aman-janany amin'io sahirana any sady manantena azy hoe ho tonga. Fa maninona raha manao an'izany? Dia tsy efa dia hoe nisy nampisotro izany izy fa tsy miteny le olona hoe iza na izy. Tena mba ratsy saina ny olona ka. Ary sao dia mba le zao tabe anay iny ara niarany sotro tamin'ny tany. Sady izy iny ohatry ny manomboka hafa tsy ohatry ilay nafinaritra be taloha Asa retsy. Tena misaotra betsaka namana nanampy fa raha zaharery tena tsy tonga tato an-trano ty. Ny olona ao aminay koa mbola tsy eto dia sahirana be Tsy misy fisaorana ry aleo aloha karakarako tsara aloha izy dia miresaka izay manadary efa afakafaka ny amamono. Efa hoe tsy mamo tsy mamy be zany fa mba mamimamy kely fotsiny. Misaotra betsaka lesy raha fa tena namany lahy. Miala tsiny aloha lesy fa ohatrany hoe manao an'lahy lahy fa tena namako lahy. Tena zandriko fandresako an'lahy. Tsy misy fisaorana ry zoko fa zany nge mampinamana sady tsika koa mpifanila bodirindrina ihany. Fa lahy aloha korazy foana lahy. Azo lahy fiainan'ity zandry mafa korazy foana ho ahy lahy. Efa barabady aman-janaka lahy zao dia mahita azy tsara. Vita lahy le tsy zandry mba mariny. Mahefa mba matory amin'izay ianao ka. Zao letsy raha mila torohevitra momba fiaina lahy dia mbola eto ity za io bavina io azonareo vady resahana tsara raha vao resaka hoe fiaina tokantrano zany le ty sy re hoe resaka fahasalamana azo lava zandry zandry marina izany zoka misaotra olo ty rava jereo olona tsara maro be ty resaka mandeto an-tanàna fa zao teneko an'lahy elahy ho azavaky loha amin'izany le ty fa samy manana fiainany olona zay ihany.
Samy manana fahasahiranana io. Azolahy. Leobe maefa matory amin'izay ianao a. Edy atory ah. Fa za tsy maintsy adia rehefa avy eo ah. Tsy maintsy araterako vatso ah vaty aman-jarako. Tsy maintsy tongany aka. Eny tonga any ianao fara-pitsondray zany fa efa alina tia ny andro. Sady inona moa ny aterinao any eo e? Ny vola rehetra za tapitra very tao am-paosinao. Lasa ny olona hatramin'ny fotsimbary. Nareo fa tenenina foana amin'ny toka-toka io. Mamono anao io e? Tsy maintsy tonga fotsiny ah e. Zay teneko anao bavy ah. Ary tsy maintsy misy vatsy vaty aman-jarako. Tsy maintsy mibosy ny zarako. Zay foana. Eno a. Fao matory amin'izay. Toka zany akiry bavy tsy mahafaty ah. Tsy mahafaty io. Mahamamy fotsitry. Zay ihany. Efa maro ny olona tsy misotro toaka zany efa maty. Hita amin'ny masoko zany bavy ah. Matory aloha ianao e. Mafy loha zany raha olona. Tsy laitra mihitsy. Mbola matory be ve izy zany sa? Aleo tonga dia voaiko ny trano ka. Sofa mba manana lakile sady mamety voana avy aty ivelany any izy ity. Mandroso e. Azafady fa ianao mandondony io mihitsy zao vao taitra. Tsy maninona ka. Manahoana aloha ianao e? Ao tsara ka tena salama. Tiara aloha misy rano. Andana manasa tareha dia ao tsano ny vava. Dia reto ny sakafonao fa omaly ianao atoandro sy hariva tsy ninana mihitsy. Zany? Misaotra betsaka bavy ah. Ary nareo aloha raha mba azo atao aleo mba hajanona kely mihitsy tsy resaka taoko ty fa ahita loza amin'io ane. Tsy fantatra tsony amin'ireny mamobe reny raha misy manisy zavatra tsy fihinanao am-bava. Ny paosy sy ny kitapo moa efa tsy tenenina tsony fa angaron'ny olona. Lasa daholo ny vola. Eny e. Tena misaotra mitoro-hevitra fa tena marina zany e. Ny ratsy ange tsy tery lalany sady tsy mba misy tandroka. Ny olona mampisotro mamamanareo ane ka tsy resaka hoe fiarahana sy finamanana izany ny tanjony. Ianao le simba programa iny mihitsy ny mahafaly azy. Mody misotro eo izy dia aveo izy mamonjy ny asany. Fa ianao taraiky eo. Eno tsy maintsy asiana fiheverana ihany amin'izany. Mialatsiny aloha fa somary mba miteny kely mahanadahako anao. Sady somary nanohana kely zava-nitranga tato ato. Tsy maninona re zandry bavy ah. Ilaina mihitsy zany. Satria nifitra anie tsy azo raha tsy amin'ny olombelona e. Hitanao? Ianao ange ka irery ety e. Ny vadinao sy ny zanakao ny tanan-dehibe any. Tsy misy havana isarangotina. Izay vatsy sy vola taterinao avy ety no ateherany. Raha mitoy zao rda ho sahirana nareo na sanatria ho domaina avy any zareo. Veloma fianaran-jaza. Eny re, ianao koa. Sady tsy mba hoe zaza ray sy roa iny karakarainareo e. Tena horeraka ianao raha izao. Jereo anie tia ianao mampalahelo mihitsy. Ny andray aloha na ahoana zavatra efa natomboka izy ity ary tsy maintsy tohizako hatramin'ny farany na mbola hivarotako hatramin'ny fananako rehetra aza. Eny asakasakao ihany ioko. Tsara ny ele izy fa ataovy izay ho araka. Sady sekoly tsy miankina izany tsy moramora. Reny aza mbola ho ampiko zandriny fa hafa ihany anie za maro anak'izany. Inona? Ho ampiko sika anie tsika mena darery. Tsy hitanao hoe vitsy kely ve zany? Mba nianatra kely ihany raha itsika na tonga azy ny asa atraty an-tanin'olona aty. Tsika nefa tsy afaka nianatra lavitra noho ireny antony efa niarahantsika nahita ireny. Aleo alefako any amin'ny zanako ny fandriako Endrea, marina aloha ny ianao Ary ahoana zao ny ataonao fa ny saram-pianaran'ny ankizy hatramin'ny farany taona ny nentinao nefa indrisy fa very avokoa
aiza koa ary ny ankizy tokony androakan'reto akoho mihinana an'reto vary reto. Mandreraka mihitsy. Ary tena manahirana nataon'reto akoho reto zany a. Arakaraka ny androahana azy ny vomaika izy tsy miala. Tena mahasorena mihitsy. Toray vato izy dia atao loka izay maty a. Ary eo koa dia mampime. Fa tena sorena mihitsy io hitanareo io a. Fa misy inona ry zoky a. Tena maneraka be ny ataon'le ankizy. Matezitra mihitsy e. Sady manala baraka. Fa ahoana ry jao a. Tena mahamenatra le tia. Be voka le zanako vavy le kambana amin'le lamatoa iny. Zany ve? Ie. Fa firy taona molo ty iny? 25 taona iny. Ny tena mahasorena amin'le izy anie a. Akoatra izy le mbola tsy feno taona. Le bandy mpiandrobona iny ihany ny fanadala taminy de zao be voka tsy lery zao. Manahirana. Mba hafa indray zany ka. Tsy haiko mihitsy zao hoe tokony roako le tsovaniny iny sa hogadraiko sa ho terena anambady an'le zanako. Tena sarotra ny fandedina raha izany ka. Nareo ihany mahita izay mety e. Fa jereo ihany mety ho fiatraikany amin'ny fanapahan-kevitra amin'ilay zanakareo a. Zaza manahirana tsy mahalala izay tokony ataony mihitsy. Ary miteny an'izany marina aloha lahy dia tonga ao an-tsaiko hoe maninona marina ary zareo raha asaina manatona mpanentana ara-pahasalamana eto an-tanàna e. Le zandriny vavy iny kosa tsy efa 14 taona moa sa 13 taona iny. Mila makatoro-hevitra ara-pahasalamana sy ara-pananahana ange zany e. Na tsy hanao fanabeazana aiza na rany misy toro-hevitra mila rahana foana dia tsy be voka-loha loatra e. Anao sorobaton'le jamba zany. Efa vovo miilana. Ka zay indrindra ange ny tenenako hoe na le zandriny iny azy e. Mila efa mahafantatra ny tokony atao amin'izany. Mba tsy hanahirana amin'ny andro ray ihaniko. Tena resa be vavy koa zany ataony lahy zany ka. Aleo angamba ny reny no miresaka an'izany. Fa iza moa le ty le mpanentana ara-pahasalamana resahan'ny lahy dia aiza? Ny riana lesy a. Zandriny Ramaefa. Raha jeretsy avaratra ny mpiara-miasa aminy. Ay, vereny. Tena tsy mila an'ireny ka. Olona samy eto an-tanàna ihany dia miseho mpiasa amin'ny fahasalamana. Tsy hitako izay mba hain'ireny. Lahy marina le tia. Nahazo fiofanana angely ty ireny matoa manao anio andraikitra io e. Vavolombelona zany izay mivady. Tsy nahalala ninona dia niteraka vetivety sady ny sesisesy. Nefa ny fahasairanana tsisy iainany ty. Tsy mba afaka nakafy fiainan'ny mpivady tsara mihitsy. Zao zay mba nilamitsana kely aloha satria tsy ahina isy zaza tsy irina intsony. Zao aloha ny teneniko an'lahy. Iza ny tena ataony lahy namana akaiky manomboka zao. Zay havan'ny lahy ve sa ren'olona ireny? Maninona? Fa ahoana koa ary zany? Manomboka tsy mamango amiko izy ireny fa miseho milay eto an-tanàna nefa olona vahiny kely tsy ahoana akory a. Ramaefa miseho milay milingilingy mampiana-janaka any an-tanàn-dehibe. Tsy mba hitany io fahantrana tadiavina efa mananontany io. Indray aloha dia horeraka hiala maina amin'io fandanim-bola be amin'ny tsy misy dikany io. Tena tsy nahampoziko indray zany. Finamanana be ireny ve dia mivadika ohatr'izany? Marina ke zany le hoe izao mihitsy ny le manao fika maloto andravana ny fikasany Ramaefa amin'ireo zanany ireo. Tena mampalahelo. Sa ve misy olona manome loha ratsy azy e? Ny olona eto an-tanàna koa moa tsy fantatra intsony amin'io bebe fialonana io. Nefa samy mody miavana ihany. Tena tsy hamantaran-javatra mihitsy ka. Ary tena marina ho ali resakitsika iny. Le hoe ahoana ki? Le zotanay iny ihany tena lasa manao ratsy saina mamotika ny ezaka tao maefa zokinareo amin'le fampianaran-janaka elo fosany io e. Efa araka efa elaela ihany izy io e. Tena magaga. Zay aza zao lasa sanganehana mihitsy amin'ny fifandraisana aminy sy aminareo. Lasa manahirana be le fiarahamonina.
nareo anie fianakaviana ray dia tsy afa miala aminy. Ataovy izay mampilamina azy ao fa maefa koa angeky sy mirarahan'le izy fa heveriny hoe mbola mpinamana be ohatry ny taloha ihany. Le olona koa mody tsara resaka rehefa eo anilany. Beriny zokinareo fa tsotra sy tsara fanahoatra azy daholo ngamba ny olona ka Eno aky manam-piovana marina ny olona tena tsy mampino indraindraika. Asaka izy faran'ny fifandraisan'izy roa lahy ireo fa tena lasa manahirana ka. Fa izy moa tsy misy hoe ady na famaliana mivantana satria ny ray tsy mandray am-pony zava-misy, ny ray mame tsara velatsy rehefa sendra tafahoaka. Samy eto moa dia eo mahita azy Ka le zokinay koa ny aky tena mafy loha ny azy rehefa izay dia izay. Tsy karaha misy ambolana raisina. Tsy vola be ohatry ny ahoana ny ananana nefa dia vola be tsy toko tsy firoana ny tsy maintsy tadiavina isan-kerinandro na isam-bolana atao vatsy sara am-pianaran-janany. tena tsapako Tena mihamahitsy izy iny tena manam-pikirizana izy ka fa ny zanany kosa aloha dia mazoto sy mahay fianarana be daholo Ry zareo aloha dia izay fa asa raha mbola hotodiny hatramin'ny farany izy ity. mino arakiva vitany io Raha mba sy faza vitsivitsy any aky dia azoko antoko izany. Reo efa zokizoko ireo izao ninoko fa hoe vitany. Fa hikoreraka izy amin'reto mbola kely reto Ody Mandroso ohatry ny tsikitsiky be izy zany misy vaovao mafaly angara zoky. Tena misy aloha lasa nijery valim-panadinana tany ao ilay zanako dia niazy teo izy fa afaka baka hono Afaka baka? Afaka Oay, tena vaovao tsara be mary. Dia arabaina aloha izany. misaotra bavy Na tafita anaka ianao azo fety be arabanazy rehefa tonga. Izy moa ny teny hoe tsy voatery asiana fety be izany fa mba miara mifaly kely eo isika menakavy dia izay ihany. Eny mety daholo izay atao tena mandeha marina ny fotoana. Tsy hitahita dia efa lehibe afaka baka sady ilay zanako voalohany. Dia ahoana hoany? Hitady asa amin'izay izany izy sa mbola no fianarana? Eo andrinitsika izao. Raha ny fandrika aloha dia ampianarana any amin'ny oniversite any izy. Fa asa aloha raha hoe ho araka ny fandaniam-bola sy ny sisa amin'izany Mety ho mafimafy ihany aloha izany raha zoky Ny zandriny reto mbola atsoroko daholo. Za aloha mihitsy mahatoko fa ahitana vahaolana daholo izany. Vao adiadiana sy hodiniana tsara aloha ny resaka hofatrano, ny saram-pianarana. Sy izay mety hoe ilainy ihany dia ho hita eo ihany. Ngamba mety hamarotana kely indray ny tanana dia fasanaziko. Ataovy re izay mety raha misy torohevitra ilaina eto foana tsika ifanohana. Dia elana tsiny fa zandronao moa tsy manam-bolana mpinamahana olana. Tsy maninona re izany. Amin'ity taon'ity koa anie izay mbola atao hoe hiatrika fiterahana fotsy. Be vokany izy iny. Ay! Dia tena nitanterahanao marina ilay hoe tsara amin'ny maro tena tsara amin'ny maro fa mety ho tiako aloha angamba amin'ny farany. Fa tsy maharaka intsony ny sandra melomana azy ko. Inona moa izany fa dia irariana sady ho tonga soa ny vahiny Dia courage izany fa mananjanaka manana didy Saotra rery bavy Ianao ty fa anakoresaka eto fotsiny fa ato aminay ny misy ankotrany Zany be? Ay, sonjy vao mafana be mihitsy. Hoatray, aro soa fa tena mety zany. Afahaveriko amin'ilay resakitsika teo aleo ihany tsy asiana fety be fa vao maika be fialonana ilay akamabe anao sy ny mpiara-monina sasany. Zay ny ao ay. Dia izao raha ohatra hoe mivarotra zavatra tandremo tsy andondonao fa latsaina mody fidiny dia ataony mahita loza.
loza kely aloha nareo fa anatitra ny etandrama efa mianakavy ahy efa ho avy manko ny fidirana dia andeha any io mpianatra. Efa any any ianao dia mba hividy amin'ny fitaovana amin'izay reto zanakitsika reto efa milatsiny any nge ny fidirany. Ay tokoa moa. Fa inona daholo moa zany no ilaina ka? Ny kahie, ny penina dia mila kitapo koa nefa tsy mbola manana ry zareo nefa nge saika mba hividianako vary ny karama azoko ano manko mba moramora vary dia ahoana re zany enjana ihany izy ty mba te hampianatra zanaka nefa ny ento manana tsy maharaka. Tsy manina lesy zany tsy maintsy ahitantsika vahaolana foana io. Indray ary fa maninona nefa raha andraria ndraiky tapo-penjy izy mianadahy ohatra ny mahavita taona ray ihany ny an'ilay zokony tamin'ny heritaona iny tena tsy haiko tsara ny ilay izy dia mampalahelo fa ratsy tarehy kely ny fitaovan'ilay zanako. Dia ahoana ary ny atao eny aleo fa hijerentsika hevitra Zara sika ty aloha mba nalaky nahazo fanentanana momba ny fandrindra fiainam-pianakaviany inko. Raha tsy zany mety ny sesisesy foana ny fiterana dia vao maika angamba sahirana matetika. Tena marina k'i zany zay aloha fa andeha zay ndao ary dia soava ty veloma vetivety Ary le vadinao tena mba kely kibo efa teraka sady nefa zara raha hita ny kibony. Eny izy koa moa roa volana mahery kely ihany mba nijanona teto tanàna nandrinandreny fialatsasatra reniko. Oe, andrasa aloha ry baba fa misy miantso le zanako any andrenivohitra ty. Araisy fa tsy maninona Allo? Manao any ianao? Tsara zany ka. Misy vaovao? Haiko kosa tena tsara be mihitsy zany fa eny aleo ary fa miverina miantsanao ary efa mahita hevitra ny amin'izany eto ambavaka tsara dia arao finoana fa tsy maintsy tanteraka izany zay ary manahoana hony manahoana izy izy aloha salama tsara fa efa tafiditra ny anatra somatsara. Tsara kosa zaniko. Fa misy vaovao nambarana ange teo hoe ahoana hony tantarao zay vao tena hoe faly sahirana ary bavy araka ny fomba fiteny. Fa inona hony fa ianao koa ty inona le vaovao? Enonao tsara nandritra n'izy nikarakara ny fidirana tany amin'ny université reny izy kay sady nanao an'izany atao tantaratasy fangatana vatsim-pianarana makany velany izany dia mivalina izy amin'izao. Zany andrekakeo tena hoay vaovao mafaly tokoa zany zay anefa ty voalany volana ampidirana azy sady hainao ihany fa vao avy niatrika fiterana ihany koa. Fangamo tsy voantoka le vatsim-pianarana azony daholo ny momba azy ka. Eny misy miantoka ny sarandalany sy ny fiainany ihany manontolo fa misy vola be tsy maintsy tadiavina iray aman-dreny ihany koa. Eo ihany koa ny fikarakarana ny taratasy samihafa na ny akanjo izay hoe zavatra tena tsy maintsy ilainy ihany aza mbola ho didiavina daholo. Ny vola etsy an-daniny atapitrisana mihitsy anie no ilaina andro bavy sady fotoana fofo ihany no ikarakarana azy. Dia ahoana ny atao amin'izany rasoka? Sao dia tokony hijanona hianatra eto an-tanindrazana ihany azy izy tena aleo amidiko amin'ny rajonary ihany angamba ny taniko any Ankianjabeka. Rasoka tena aleo mitady hevitra afaka iny tsy hividy an'izany raha vao fatany ihany dia fasanao ny zanaka ao any ivelan'izany sady vao avy mividy omby maromaro ane izy ao voatsely mety ilaza izy hoe tsy manam-bola. Dia ahoana indray re zany ry lanitro aiza no ahitana hevitra zay koa ty tena mbola sahirana tanteraka mihitsy.
angina aloha ndry e. Ao fa vetivety kely angety miverina io neny e. Ao fa trotron tantan ary. Ary tomitomany izy zany. Fanakaiza ndreniny? Nasan'ny tezaiko vetivety fa misy zavatra adino ny any an-tsena any. Ao ary fa raisiko e. Ohatry. Ahary tao tonga dia nangina. Za koa za mba gagako. Sa efa tsy mahay mitaiza sady ve zay? Asio zandriny ary izy da e. Aleo ilamina ka. Vazivaziko re zany a. Efa herintaona sady moa ty ankizy ty e. Ie, herintaona sy 4 volana aza ko. Io zao tsy mahafantatra hoe misy zokobe any an-dafy any e. Efa ho herintaona marina zay no lasany. Enao ty a. Antanio azy ary hoe mety ho fantany ve hoe misy zokony any. Tena tamana izy ka, marina e. Tena nety aloha ny azy e. Sady afaka miasa izy no mianatra. Sady any ane ka tsara karama e. Tena mahafinaritra zany. Le zandriny iny koa tsy efa nalabaka tsy ho ela. Ie. Ravo sofa ny fanena taminao Fa hony e. Tena mba vonjeo aloha e. Teneniny ao an-trano hoe ento daholo zay vola rehetra ao an-trano ao dia asaivo manaraka ary zareo. Ena re. Ao fa tsy maintsy ampitaiko zay. Misaotra letsy Fa inona aloha no tena zava-misy mariny e. Nisy zanak'olona tsy ampitoana voaolana teny atsimo dia le zanak'olahy sy le vinantilandozy iny no voatonontonona. Fa naninona le zanakao lahy sy le zanakao vavy zany no voasambotra. Ka nandositra le raika latsy vaniny iny e, dia ny zanako vavy ny samborin'ny polisy. Lazainy zareo fa nafenina satria vady nony dia afenina nampandosirina. Mba hienjana koa zany Tena nahazo loza mihitsy zay nahazo an'le zalahy iny ka mino aho fa izy rery ihany nanao an'izany fa le zanako lahiko fotsiny ny voaendrikendrika niaraka taminy. Ho hita eo ihany izay marina ry zoko fa korazy Mandrosotra trano. Tena nahoana hono zoko ny tany. Inona ny vaovao farany? Le zanako vavy aloha mba efa tafody niaraka tamiko avy any satria nisy nahita le raika lahy iny dia sady namanontolo-batana ihany fa le zanako lahy mbola voatazona miaraka aminy ihany no mila hitadiavana hevitra hanafahana azy. Fa tena tsy nanao an'ilay izy ve nefa le zanakao e? Tsy fantatro na nanao izy na tsy nanao aloha fa tsy maintsy mitady hevitra kosa Fa ahoana tokoa moa na tonga ny hoe izy roa ny voatonony sa le ankizy vahaolana mihitsy ny toroka azy? Miala tsiny aloha fa tsy maro be fanontaniana Ka le ankizy azany hatramin'izao mampalahelo be fa mbola reraka be sady ny fatorana hono ny masiny dia tsy fantany tsara fa ankizy hafa namany no nahatazana an'ilay izy ka niteny tamin'olona. Mba enjana koa zany Le zanako lahy milaza ho tsy nanao nefa tsy hita izay profo hanavotana azoko. Sady ny tena nodiko ihany koa hiakatra fitsarana ny raharaha dia mila n'izany avoka zany hony. Dia rehefa mba nanontaniana tena mila vola be ny zavatra rehetra sady tsy misy zava-pantatra anie le resaka mankany amin'ny fitsarany. Tena vaky mihitsy ny lohako io Dia ahoana natao amin'izany ary? Tena mba torohevitra lesy fa tsy mahita mpividy Ameriko daholo reny omby vao novidiko tamin'ny 2 taona lasa reny. Natanimboly koa aza. Alefako foana. Maninona nefa raha mila hevitra amin-dramahefa Izy sady mba mafatapatatra mpisolo vava sy resadresaka fitsarana io ihany. Sady mety ho voavidina ane ireo ombonao ireo raha amidy aminy Ahoana koa no ahafahany vidy an'ireo tsy efa lany tamin'ny ampianarany zanany ve ny volany sady sao dia voamaika alentiny ihany ny zanako raha olo-pantany no atao mpisolo vavy eo. Tsy fantatra ao marina Ninona? Tena tsotra nginina matsika iny Ary tsy mirehare fotsiny izy fa
efa manomboka migoaka mivoaka tsy ho azo ny ezaka nataony izy izao. Tena aleo aho eritreritra tsara mihitsy tena vako ny lohako marina. Tena sadaikatra ihany any hiteny fa zao le tsy raha mahefa. Tena diso tena mifona letsy ary tena tsy mendrika ny finamanantsika ny fihetsika sy fihevitra nanjaka tato amiko tao anatin'ny taona maromaro zay. Tsy misy tsiny zany zoko fa olombelontsika mety mba diso kely koa ny indraindray. Tsy diso kely fa tena diso tanteraka mihitsy aletsy tena tsotra loatra lahy, tsy mendrika ny hoararotina sy hanaovan-dratsy. Ary tena misaotra nareo mianakavy tamin'ny zanakay vao hiditra tany amin'ny pôlisy reny. Tsy nahita ale zay fa toro hevitry ny vadinao no nahitana hitranony vantanana. Tsisy tokony isaorana zany. Niakatra fitsarana indray ny raharaha dia ny toro lalana avy taminao sy ny fanampianao no nahitana ny rariny. Tena misaotra letsy Arabaina aloha fa afaka soma tsara ny zanakao zay ny tena zava-dehibe. Ary tsy meloka izy matoa afaka madiodio. Zay aloha sady matanjaka raha teo koa ny pirofo. Tena tsy misangy amin'io resaka fanolanana io any fitsarana amin'izao Tena tsy diso ny eritreritro hoe tsy meloka le zanako. Le raika lahy iny kosa aleo ho fahitsarany fa sady nanala baraka no nampitondra faisana ny zanak'olona. Na ho tapahana aza ny azy tsy maninona mihitsy. Mampalahelo mihitsy ilay fanombana zanak'olona tsy manatsinika. Aleo tokoa aloha faimpanao ratsy. Fa ono fa avinatonareo foana ny inona dia hoe any am-pikadrana azy. Tena raha ny atezerako amin'iny tena aleoko tsy miteny sao dia hanahirana eto. Anafarana taranaka mihitsy hanao zava-doza ohatran'ireny sady manala baraka no manimba ny hafa. Zay aloha eo ihany mba mahaliana hoe ahoana no nahatonga anareo tampotampoka teo lasa tonga dia manam-bola be nahavidy ireny zavatra namediko ireny. Tsy hoe tsy manam-bola nareo hatramin'izay fa niarahana hita ihany ny adidy atrianareo sy ny sisa. Mialatsiny aloha fa tena mivantana be le fanontaniako. Tiako mihitsy izany fanontaniana mahitsy be ohatr' izany ary tsy afenanao ny valiny fa hitanao le zanako lasa niandratra tamin'ny velany iny. Mety mba hantsikin'ny vitana kely angamba dia sady afaka mianatra no afaka miasa kelikely. Dia ny vola azony tamin'ny asany no alefany aty isam-bolana angoniny sy mba hoe hananganan-javatra. Ve zany izy io tena mba tsara letsy zany arabaina aloha fa nahatafita zanaka Mahafaly tokoa aloha mba nody vetiny rano natsakainy dia miraro soatrany anaraka ny diany indray ny zandriny. Izay indrindra misaotra Mialatsiny aloha miditra amin'ilay resaka mba neo hevitra kely fotsiny zao vao tena tsapako ny mahasamihafa an'ilay hoe molofo mampiana-janaka sy ny mifantoka amin'ny resaka fambolena aty an-tanàna. Ahoana fahitanao azy? Amin'ny fambolena tena miasa mafy ny vatana isan'andro, isa-taona vao miakatra ny vokatra, sady mety ho mora simba raha misy ireo vidozana fahamaizana. Fa ny fampianaran-janaka kosa mafimafy tsy vitany tsy manana herim-po sy herin-tsaina fa rehefa tena tafavoaka dia izao hitantsika amin'ny fiainan-dramahefa izao vokatra isam-bolana mihitsy ny azo, tsy isa-taona fotsiny, sady vola vahiny tonga aty ingeka lasa vola be lahy ty koa le tsy dia mba mahita tenenina ka fa tena marina aloha zany fa ny anay indray raha tsy nisy andry zareo mpanentana ara-pahasalamandreo saka ho zaza ny vokatra isa-taona teto. Mahita lazaina mihitsy le selatika. Fa zao aloha zay amin'ny temy karama amin'olona ity dia vokatra isan'andro ny azo rehefa mba misimisy ny karama. Rehefa tsy misy kosa dia mitady mandro fotsy hatramin'ny ankizy. Tsy hita fa dia aleo aloha samy manao izay mety Vokatra isan-taona nosoratany Iris Idas na Anakandriamaso.